Pejim-baovao afatanteraka kosa reto no totsaina tany Sainte Marie ny herinandro lasa teo ny Festival des Baleines izay niditra tamin'ny andiany faefatra. Nahasarika olona tokoa ity hetsika ity izay nizotra am-pilaminana sy ny herendoza araka ny nambaran'ireo mpikarakara. Ny 12 hatramin'ny 15 jolay lasa teo no tondrosaina teto Sainte Marie sy ny Festival des Baleines andiany faefatra izay nokarakarainy fikambanam-behivavy drôle de dame. Ny fanadrify indrindra tamin'ny fialan-tsasatry ny mpianatra moa izany ka dia nasitona mpizahatany na gasy na vahiny. Efarana ny faharetan'ny lanonana izay nahitana hetsika ara-panatanjahantena toy ny hazakazaka, beach soccer, hazakazaka amin'ny bisikleta, course lakana, hetsika ara-kolontsaina, fifananana misy ary carnaval nanehoana ny ankantony fokontany 12 ao Sainte Marie. Amin'ny mahanosany Sainte Marie dia manana ny anjara toerany lehibe amin'ny aroloza amin'ny fifamoivoizana anaty rano ny avy ao amin'ny APMF ko tanjona tamin'izany hoe festival herendoza. Mitondra fanazavana momba izany indrindra ny tompony andraikitra eo anivony ny APMF. Tonga ty zay manome tanana zany hoe efa misy olony APMF aty fa zay avy an-tananarivo indray zany manome tosika azy ireo fanatanterahana ny projet zéro accident. Ao anatin'izany dia tanjona arak'ilay voalaza zay fa ny asa kosa dia mizara telo na efatra. Voalohany indrindra zany fanamafisana ny sécurité de la navigation maritime ary manaraka an'izay raha sanatrika misy loza na incident dia manao ny recherche et sauvetage ary ny voarany raha toa ka atao zany hetsika izany dia tsy maintsy jerena mandrakariva ny fandefasana ny olona izany. Fa eto Sainte Marie tsika zany dia ty sambo misy atsika ty na idiva no iasana eto ho fanavotana ny olona indrindra raha vao misy accident na incident dia ny olona aloha no avotana voalohany mba zay tana faty olona. Avy eo vao resahana mpanavotana ny sambo. Izay zany anisany asa atao aty. Dia ny farany moa zany dia manao assistance raha misy hetsika atao ambony ranomasina. Ohatra zao tamin'ny maraina teo misy course lakana dia tsy maintsy mandeha ny APMF miaraka amin'ny sambony na miaraka amin'ny vedety eny manodidina an'ilay course lakana mba anavotana azy ireo raha sanatria ka misy loza mitranga. Ary sorona an'Andriamanitra fa hatramin'ny toerana nanaovana an'izy ity dia tsy misy tokoa loza hatr'izay. Marina fa nilamina tanteraka sy ny herendoza ny Festival des Baleines andiany faefatra tamin'ity taona 12 sy 20 ity. Ny festival no ny farana fa mbola azo atao tsara ny mijery le baleine hatramin'ny farany volana septembre.